faly mirabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'ny tompo ary dia ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Manohy ny fiarahantsika mandinika ny bokin'ny Genesisy isika. Genesisy 4:1 ka hatramin'ny 9:10 no toy izay efa nivakiantsika omaly. Ary dia hivavaka isika angataka amin'ny tompo omeny fahazavan-tsainy indray ny amin'izay tia no fantatsika nampanoratiny izany tantara izany. Hivavaka isika. Manatrika ny seza fiaindranao indray zahay Andriamanitra io. Te andre ny afatrao, te andre ny teninao. Misaotranao zay menao zany fo, mangetaeta ny teninao zany. Misaotranao zay satria fahasoavana avy aminao zany, fitiavana avy aminao zany. Ka dia ankalazaina sy hoderaina ny eny anaranao ry tompo, omemboninahitra ianao. Kehitriny kosa raha iaino ny teninao zahay dia mangataka fahazavan-tsaina avy aminao indray, ho anay rehetra, ho an'ny mpanomponao zay anazava ny teninao, ary ho anay rehetra zay iaraka miaino zany satria tianay raha io, mba ho ny teninao no fanilo ny tongotra isy fanazavana ny lalanay. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 4:1 ka hatramin'ny 9:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ny amin'ny Kaina sy Abela. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny, dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary izy efa nahazo zazalahy tamin'ny Jehova aho. Ary niteraka ny Abela rahalahy tio izy, ary Abela dia mpiandrondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ari rehefa afaka elaela, dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nakasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny, fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina ka nanjombona ny tarehiny. Ary io Jehova tamin'i Kaina, nahoana ny tezitra ianao, ary nahoana ny manjombona ny tarehinao? Fa raha tsara toetra ianao, motsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriny kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny, ary no nitany tsaha izy amin'ny rahalahy, dia nitsangana Kaina, ka nanatiny any Abela rahalahiny, dia namono azy. Ary io Jehova tamin'i Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa, mompitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy izy, inona ny nataonao? Ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary kehitriny dia voaozina ianao, hiala amin'ny tany honenana, zay ny vava itelina ny rany rahalahinao manalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy ahavokatra ho anao intsony izy. Mpanjenjena sy prendreneny ambonin'ny tany ianao. Dia ho Kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny eloko mihoatra no zay zakako. Indro efa niroanao hiala amin'ny tany honenana aho androany, dia hery ny tavanao aho, ary mpanjenjena sy prenireny eny ambonin'ny tany, ko na iza ahita dia amono ahy. Ary io Jehova taminy, noho izany, na iza amono an'i Kaina dia ho valiana fitoeny izy. Ary Jehova nanao famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy amono azy izay rehetra ahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova, ka nonina tao amin'ny tany Noda, tandrifiny Edena. Ray masino, manamasina marinana ny teninao ny fahamarinana. Zai lazai ni tenino
inona ndray ary ny fahamarinana zay hotsoantsika avy amin'ny teny zay nivakitsika teo ry havana. Mazava loatra moa fa fantatsika rehetra daholo ihany agnambany hoe tantarany Kaina sy Abela, Kaina namoniny rahalany, fantatsika rehetra daholo zany tantara zany. Fa nde mba hojerentsika akaikikaiky kokoa ny tantaran'izy roa lahy. Voalohany hitatsika de ny hoe samy nanana ny anjara asa fivelomany izy roa lahy. Samy nanana ny anjara asa fivelomany, na dia ray-tapo azy izy, tsy nitovy ny asa ny velomany. Ny Kaina mpiasa tany, ny Abela mpiandrondry. Inona no azontsika ampiarina an'izany amin'ny fiainantsika kehitriny? Mbola miatra mandraka androany eo amin'ny fiainantsika rehetra zany. Vitsy ny hoe mpiraita-po de samy dokotera daholo izy roa lahy, na samy profesera daholo, na samy mpiasa tany daholo. Marina fa mety misy zany, kanefa mety misy ihany koa ny tsy fitoviana. Ary noho izany dia tokony hoeketsika ny amin'ny hoe samy manana ny anjara asany, na dia ny iraita-po aza. Ko raha tsy mitovy asa amin'ny iraita-po aminao ianao, na tsy mitovy, mety tsy hitovy koa na ny toerana amin'ny fiarahamonina aza, hatrany am-piandohana na dia Kaina sy Abela aza de samy nanana ny asany izy. Fa izao kosa samy nanana ny asa fivelomana izy, fa tsy hoe Kaina de satria za zokony aka de tsy hanao nininina, fa Abela ihany tsy maintsy mamelona. Na Abela koa manao hoe ako za mananjoko ka de ny zokoko ny tsy maintsy mamelona. Tsia, samy nanana ny fotom-pivelomany izy mirahalahy. Ary mbola azontsika piarina am'izao fotoan'izao zany, satria ny Tesalonianina 2:10 de milaza hoe zay tsy mety miasa de oka izy tsy hinana. Noho izany ny asa fivelomana de fa trany am-piandohany io, ary zany no manakorotana ny fiarahamonina am'izao fotoan'izao, satria be debe ny olona tsy miasa, be debe ny olona tsy anasa, ary dia manjary miankinankina amin'olona fotsiny tahakan'izany. Anjarany tsirairay avy ny mandinika fa hatrany am-piandohana dia nanana ny asa ny velomany Kaina sy Abela. Ary raha ohatra ka hoe ianao mpiandrondry any ambany vohitra any ianao, nampamboly any ianao, sao no mihevitra fa tsy avy amin'Andriamanitra zany, hitatsika fa fambolena sy fiompiana no asa fivelomany Kaina sy Abela hatrany am-piandohana. Taty aoriana nefa de hitatsika fa na Jesosy zanak'Andriamanitra azy, rehefa tonga olombelona izy, dia nanana asa fivelomana izy, mpandrafitra izy. Na tonga ny mponina tany Galili ilaza hoe tsy lay mpandrafitra zanaky Maria ve le ty? Nanana ny asany koa na Jesosy tompo aza. Ary noho izany ry havana, de tokony handinitena ny tsirairay. Ary raha ohatra ka tsy manana asa ianao, azonao atao neny mangataka amin'ny tompo hoe Andriamanitra, meo asa aho satria tsy tiako ny hipetrapetra-potsiny am'izao, tolory asa aho. Hain'Andriamanitra ataony manome asa anao, mangatady omeny anareo ho izy. Mety tsy ranona nairanona no anome asa anao, fa Andriamanitra no afaka manome asa fivelomana anao. Rehefa ny tenin'Andriamanitra no ekenao hoe Andriamanitra, tsy tokony hijanona fotsiny am'izao za tsy miasa zao aho, fa tokony hiasa aho, tario aho am'izay asa tokony ataoko, fa hanome izany ho anao ny tompo amin'ny fotoany ankina aminy ianao. Ny fahamarinana faharoa hitatsika eto zay mampalahelo de izao: niteraka vonoan'olona ny fahatezerana ny otrika tao anatin'ny Kaina. Hitatsika moa fa raha nanao fanatitra Kaina sy Abela, ny fanatitra zay nataony Kaina dia vokatry ny tany, ny Abela zava-mananaina, mpiandrondry izy. Ary noho izany dia
voaloterakondrony abelany azy a no netiny nataony fanatitra ary eo ahoana mono na tonga ny abela nanao fanatitra voaloterakondry satria azo antoka indrindra azo antoka eo amin'ny tantara zany azo antoka eo amin'ny tantara fa tsy maintsy ny tantara ny zavatra nitranga taminy Adama sy Eva sy nahatonga azy ireo ny tafy akanjo hoditrondry ary mazava loatra azo antoka mihitsy fa Kaina sy Abela lasa manao fanatitra ireo a de mitafy hoditrondry koa izy satria mbola tsy nisy ny usine tam'izany ka hoe anao tergal mbola tsy nisy zany ary hoditrondry na hodibiby izany ny fitafiandray aman-dreniny de izany koa no fitafiana izy mirahalahy ahoana nefa nahatonga reny nanao azy reny hodibiby dia mazava loatra ry avana zany hoe tsy voasoratra eto zany tsy voasoratra ao amin'ny baiboly zany fa ngamba hoe foroporonina fotsiny kanefa raha ny lôzika ny tantara dia azo antoka fa nampahafantariny Adama sy Evany amin'ny hoe fanatitra nataon'Andriamanitra nampahafantariny Adama sy Eva zany de nitondra ary Abela zavatra nitranga de zao nankasitrahan'Andriamanitra ny Abela nisy raha latsaka ary voalaza ny misoratra masina ihany koa zany hoe fanatitra Abela fanatitra nisy raha latsaka ary zany mbola tandinony Jesosy tompo ihany efa nambarantsika omaly zany ka de tsy verina am'izany intsony fa izao no hita rehefa nanao lay fanatitra nalatsa-dra i Abela neny Kaina zavatry ny tany vokatry ny tany tsisy raha latsaka tsy neken'Andriamanitra de izao ny zavanisy tezitra indrindra Kaina tezitra tamin'izy izy tezitra tamin'ny Abela ve ka i Abela nie nakatony ny zavatra natoro azy fa tezitra tamin'izy ary izy mety azontsika lazainy hoe tezitra tamin'Andriamanitra izy nahoana ary ny antso mba ekenao tsy nekena ny any satria tsy araka ny hevitr'Andriamanitra raha ianao mitady anao fanatitra latsa-dra mba azahoanao famelan-keloka avy amin'Andriamanitra kanefa tsy lay ranony zanak'ondry tsy misy kilema na rany Kristy no entinao tsy azo famelan-keloka ny enao tsy azo ianao tsy azo aho satria raha ohatra ka nisy ny fomba azo nanamela eloka atsika tsy misy ny rany Kristy miverimberina matetika atao mana isan'andro zany de tsy ho nisy akory ny azo fijaliana satria tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka nefa ny rany Kristy no mitondra famelan-keloka zavatra hitatsika eto ary de zao tezitra izy ary de nikotrehiny tao anatiny tao zany fahatezerany zany nampalahelo fa niteraka vonon'olona zany de lasa namonony rahalany izy araka ny andinin'ny 9 ny fahatezerana ry havana manova tarehy ny fahatezerana nanjary tsy miramirana intsony izy ny fahatezerana ao anaty hara-tsy toetra kobonina ao anaty de miteraka fitiavana hamono ilay olona zay mihoatra anao satria raha ny marina de neken'Andriamanitra mihoatra noho izy Abela zandriny tandremy fahatezerana io havako tezera fa aza manote ary ako tsotratry ny masoandro milentika ny fahatezerinareo ny Efesana 4:7-7 de ho ihany Paoly any Romanina 12:7 hoe omeo lalana ny fahatezerana avela ho an'ny fahatezerana fa nahoana ny famalina ho Jehova raha misy olona mahatezitra anao raha misy mahatezitra anao tandremo hoe mijereva mekandrefana so de fa iletika ny masoandro ny efa mbola ho ihany le fahatezerana aza tao tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo de ho ingambo ianao hoe ka ahoana zany olona efa mahatsiravina zao ve ny ataony eny na mahatsiravina tahaka ninona aza ny ataony araka ny fijerina ho azy ianao no tezitra aminy ho tezitra aminy ianao izao ny tenin'ny tompo aza tao tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo fa ny zavatra mampalahelo ane ry havana de tsy miramirana ntsony mihitsy Kaina tsy miramirana ntsony izy ny tompo milaza amintsika hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo raha vao mitady montomontotra ianao no ny fahatezerana de tsarofo zao voalazan'Andriamanitra tamin'ny Kaina hoe mamitsaka eo ambaravarana ny ota hanapaka anao
mamitsaka eo ambaravarana ny ota izy io devoly io toero izy ho ny voasoratra. Petera no lazany devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merona mitady zay arapany toero izy. Aza manaiky ny hanapatra fahatezerana ka hamoniny rahalahinao tsy anjaranao zany satria hitatsika manaraka. Fahatelo, mitaraina amin'Andriamanitra avy amin'ny tany ny rany Abela. Ny 10 nanontanin'Andriamanitra Kaina, aiza ny rahalahinao? Asa zangapy antoka azy. Fa hitan'Andriamanitra ny nataonao, nandatsaka raha marina. Hitan'Andriamanitra ne zany ry Kaina. Ianao mihevitra fa tany antsahanareo amin'ny rahalahy de tsy te ho natrehan'Andriamanitra ianao. Zany no heverinao, hitan'Andriamanitra ne zany, ary ny rano ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Tsy afa-maina ny mpandatsa-dra. Na izy. Tsy afa-maina ny rano ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Genesis 19:20. Mitaraina ny tany noho ny fahavetavetan'ny homosexualité tany Sodoma sy Gomora. De hoy Andriamanitra eo, hidina hijery hanamarina na marina na tsy ny fitaraina ny tany tonga eto amiko. Havako ny tany ve so ianao mihevitra fa tsy manana feo hitaraina any amin'Andriamanitra ny tany. Tena tonga any amin'Andriamanitra ny fitaraina ny tany. Anjarany tsirairay avy ny mandiny tenany am'izany. Aza ny loasa mangina ny jereny Andriamanitra ao tapony lo efa miverimberina amintsika malagasy zany. Ary hoy ny voasoratra amin'ny Isaia 29:2. Fa indro Jehova mivoaka avy ao amin'ny fitoerany, hamaly ny mponina amin'ny tany noho ny heliny, ary ny tany hampiseho ny raha zay nofohiny, ka tsy hanafina intsony zay novonoina teo aminy. Tsy hanafina zay novonoina teo aminy. Saingy natanjaka manko Kaina, saingy zoko mantsy Kaina, de nandatsaka raha marina izy. Ry havana malala, anjarany tsirairay avy no mandiny tena amin'ny toerana misy anao. Tandremo fa ny raha marina latsaka mitaraina amin'Andriamanitra avy amin'ny tany, ary tsy afa-maina kory ny mpandatsa-dra noho izany. Nanjary voaozina ilay namono ny zandriny noho ny fahatezerana. Hitatsika manomboka amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 9:1. Dia ny teny marina Jehova ka nilaza fa voaozina ianao, namono ny rahalahinao ianao, nandatsaka raha ny rahalahinao ianao. Ankehitriny 2:1 de voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana zay ny vava itelina ny raha ny rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy ahavokatra ho anao intsony izy. Mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Voaozina lay mpandatsa-dra. Ry havana, mitondra ozina ny vonon'olona aza mamon'olona tenin'ny tompo izany. Mainka moa fa ny rahalahinao zay tsy nanao na inona afa-tsy nankato ny tenin'ny tompo. Ny Abela nieka na raha nanao fanatitra izy, fanatitra latsa-dra fantany zany. De izy ve no nyvonoinao? Izy ve no nalatsakao ny rano? Tsy afa-maina ny mpandatsa-dra. Zao anefa zavatra hitatsika eto na izany azy. Nahazo famindrampo ihany Kaina, ny aiky izy lehibe ny valin'ny eliko mihoatra noho zay zakako.
ny aika izy nanota izy ny aika aho izy lehibe ny valy ny heloko zany manaiky aho nefa de mba lehibe loatra Andriamanitra o zany valiny aota nataoko zany ka mifona mba mavesatra loatra amiko zany de ho Jehova taminy noho izany hoe noho izany teninao zany noho izany fanekenao zany de izao noho izy na iza amono anao de ho valiana avy fitoeny izy zany hoe tsy azo ataony mamono anao tsisy olona afaka mamono anao fa noho ianao ny aiko hoe lehibe loatra zany eloko zany de zao tsisy olona afaka mamono anao tsisy afaka handatsadranao saingy zao na izany aza de naninona niala teo anatrehany Jehova kaina ry havana malala ny zavatra mahafaly ankehitriny dia efa nambarako tany am-pendohanany amin'ny hoe ny amin'ilay fanatitra zay natao voatery tsy maintsy noroana kaina voatery tsy maintsy noroana Damaseva satria mbola tsy tanteraka lay tena fanatitra fa tandindo mpanatitra ihany lay zanak'ondry nyvonoana tany Edenina fa izay fa rehefa tonga kosa Jesosy tompo na dia ny mpamon'olona tahaka ny kaina azy lay niaraka nomboana taminy teo amin'ny hazo fijaliana tsarovy aho Jesosy eo rehefa tonga ny fanjakanao ianao valiny anionionanao amiko any paradisa raha mibebaka amin'ny fahotan'ny olona na izy na izy ka tena nibebaka izy tsy misy fahotana tsy hain'Andriamanitra avela noho ny ranony zanak'Andriamanitra tany Kalvari fa izay ary zany ny tena fanantenantsika ry havana zany ny tena fifaliantsika amin'izao andro iainantsika izao tsy misy intsony hoe tsy maintsy roana miala eo anatrehan'Andriamanitra ianao na mibebaka aza tsy atompoko raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoko sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamariana rehetra ko na inona fahotana vitanao efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tompo mba ho famelana ny elokao ko na de namon'olona tahaka ny kaina azy ianao raha manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ianao ka mibebaka marina amin'ny fahotanao ary vonina hiala amin'izany fahotanao rehetra zany de hamela ny elokao ny tompo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanako amin'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao ary noho izany manatona ny Kristy mibeba fa havelany ny elokao ho tonga zanak'Andriamanitra ianao ary zany no hetaheta ny fanahin'ny tompo matoa tonga aminao zao afatra izao matoa tonga amiko zany teny fampanantenana zany hivavatsika dera sy ny laza ary ny voninahitra raha eo dia atolotra ianao no ny fahafantaranay ny fahatsaranao fahafantaranay ny fahalehibiazanao sy ny fitiavanao fa na dikaina namon'ny raha lany tokoa aza tompoana amin'ny ranao fo ary ny rany zanakao dia mahadio anay amin'ny fahotana vitanay rehetra ko na iza mibebaka amin'ny fahotany tompo ary mangataka aminao zay mamelany eloko ny malagasy ianao na izay namon'olona na izay nangalatra zay nijangajanga zay nanota mamelany eloko ny firenenay ianao ka vonjeo ny taninay araka ny teny fikasanao hoe raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako avy anetry tena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra aho ka melany elony ary anasitrana ny tany de ho voninahitrao raha io i Madagasikara sitrana noho ny famindramponao amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany